Ny 17 Desambra Mily Clément. Mpanakanto, mpihira, fantatry ny maro Mily Clément. Ny gadokira salego ny tena nahafantarana azy. Ny 17 Desambra 1790 no naterahany. Izy no iray amin'ireo nitrandraka ny gadokira salegy izay avy amin'ny faritra avaratra ifanaraka amin'ny toetrandro. Tany amin'ny faritra nisy azy dia niany ireny mozika fanao amin'ny tromba ireny i Mily Clément. Nanomboka nankafy ihany koa ny mozika amerikanina sy ny afrikana nalaza tamin'izany fotoan'izany. Ireny rehetra ireny no isan'ireo namolavolana ity mpiangalin'ny salegy manana ny lazany ity teo amin'ny famoronan-kira. Teo amin'ny fahatanjany Mily Clément dia efa nirotsaka teo amin'ny sehatry ny hira niaraka tamin'ireo namany tany Ambilobe. Niditra tao amin'ny tarika Jaojoby ny taona 1790. Ity farany ity no isan'ireo namporisika ny Mily Clément teo amin'ny sehatry ny famoronana hira. Ny taona 1790 tamin'ny fanokafana ny lalaon'ny nosy dia isan'ireo nandray anjara tamin'izany Mily Clément. Isan'ireo hira nalaza noforonina nahafantarany maro azy ny tsy moramora mitady vola sy ny mandrora mitsilany. Manana ny lazany eran-tany raha Mily Clément teo amin'ny sehatry ny hira ary nandray anjara hatrany tamin'ireo hetsika ary zava-kanto nisy. 17 Desambra 1790 nivoaka ny lalana manome fisotrondronono ho an'ny mpiasa tsy miankina amin'ny fanjakana.